faly tafahoana aminao indray amin'izao fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao zao. Misaotra ny tompontsika ary ho azy ihany voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny lalany marina dia tahaka ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandrapitaotavona ny andro. Dia fotoana zany zao ianarantsika bebe koa amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy. Ten'Andriamanitra amin'ny teny koa any amin'ny Peterany hoe mitomboa amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy. Zany hoe rehefa nateraka indray ianao amin'ny Jesosy dia mila mitombo amin'ny fahalalana azy. Dia hitombo amin'ny fahalalana azy tokoa ny antsika mba ho voaforona tsara atao amintsika Jesosy. Fa zay ny tena zava-dehibe, voaforona atao amintsika Jesosy. Misaotranao olona mamerina fisaorana hatrany ny amin'ny fampaherezana mba alefa ny tsirairay na amin'ny telefôna na amin'ny fiantsony zany na amin'ny SMS zany na zay mifaneneny an-dalana zany. Misaotra ny amin'ny fampaherezana fa zava-dehibe zany ary mampahery ihany koa amin'ny fandrosoana amin'izao asa zao. Ary dia mpiara-miasa ao amin'ny tompo tokoa ny antsika dia raha tsy miona eto amin'izao tany zao dia eona any an-danitra antsika amin'ny fotoana mamety azy. Fa zay ny zava-dehibe eto dia ambara ihany sy fanambarana antokom-pivavahana ka hitaona aminao hoe andao any aminay, na fanambarana tokom-pinoana na fanambarana fikambanana na fitoriana olombelona. Tsy zay no atao eto. Tsy mitory olona, tsy mitaky vola, tsy mitory tady voninahitra ho an tenanay, tsy fitadiavam-bola, tsy fitadiava-karena, tsy filana sitraka aman'olona, fa fanambarana n'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony tompo, ilay Andriamanitra mahery, nandresy ny fahafatesana, velona mandrakizay, nitsangana any an-danitra, nitsangana ary niakatra ao any an-danitra ary nampiakatra antsika tany koa hampanahy dia Jesosy Kristy. Zay ny tianay ambara aminao amin'izao fotoana izao. Fa tsy misy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy. Tsy misy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy. Mamerimberina anjany foana zay mandra-piavon' Jesosy hoe atoko-pivavahana tsy mahavonjy, ny fomba-pivavahana tsy mahavonjy, ny asa fanompona tsy mahavonjy, fa ny fionana amin'i Jesosy ny mahavonjy. Dia tena hoe azo ny famonjena ny ianao. Halleloia. Ndao tsika indray tenin'Andriamanitra Malakia toko voalohany. Raha isika ao amin'ny Malakia toko voalohany andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Malakia toko voalohany andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Inona ny voambara ao? Hoy ny tenin'Andriamanitra: ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony. Koa raharay aho, aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra? Hoy Jehovah, tompony maro aminareo, ry mpisorona izay manamavo ny anarako, nefa manao hoe amin'inona no namavona ny anaranao? Amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny altarako, nefa ianareo manao hoe amin'inona no antontona ianao? Amin'ny fanaovanareo hoe ny latabatry Jehovah dia fanazimbazimba, ary rajamba no entinareo ho vonoina atao fanatitra, tsy ratsy hoe izany. Ary raha mandringa sy marary no entinareo, tsy ratsy hoe izany. Atero an'ny governora manapaka anao nge izany, moa azo sitraka na fity aminy va ianao? Hoy Jehovah tompony maro. Koa masiny ianareo, andeha mifona amin'Andriamanitra amin'ny rano fo amintsika, fa ny tananareo no nahatonga izany. Moa ankasitraka va izy noho ny aminareo? Hoy Jehovah tompony maro. Zay ten'Andriamanitra zay ny tiana zaraina amintsika. Hoy ten'Andriamanitra hoe ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony. Koa raharay aho, aiza izay ajako, raha tompo aho, aiza izay tahotra? Zavatra tiana ambara dia amin'izao fotoana dia izao: lasa ny akamarony dia lasa fanajana eo imolotra ny fanajana an'Andriamanitra. Lasa zavatra ety ivelany ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra eto amin'ity bokin'ny Malakia ity dia tena milaza ary mametraka mazava ny resaka mihitsy hoe betsaka ny olona milaza an'Andriamanitra horainy nefa tsy misy fanajana an'Andriamanitra. Betsaka ny olona milaza an'Andriamanitra ho tompony nefa tsy misy tahotra ny tompony. Amin'izao fotoana ny olona dia malala tenin'Andriamanitra, mafantatra ny Baiboly, malala an Jesosy, fa firy ny matahotra an'Andriamanitra, firy ny manaja an'Andriamanitra. Izany ny takian'Andriamanitra amin'izao fotoana, ny fatahorana an'Andriamanitra, ny fanajana an'Andriamanitra. Ary zay ny tiana zaraina amin'ity androany ity. Sika tsirairay avy amin'izao fotoana izao, na ray aman-dreny ianao, na zoky ianao, na zandry ianao, nizaniza ianao, milaza ho zanak'Andriamanitra, milaza ho mpanompon'Andriamanitra, milaza ho kristianina.
misy fahatahorana an'Andriamanitra avy ao anatinao, misy fanajana an'Andriamanitra avy ao anatintsika. Fa ny tediavin'Andriamanitra dia tsy zavatra miseho ety ivelany, tsy asa fampony ety ivelany, tsy fombafomba sy fampiderana ety ivelany, fa ny fitediavan'Andriamanitra dia ny fahatahorana azy, ny fanajana azy. Manahoana moa zany fahatahorana an'Andriamanitra zany? Raha mijery zao tsika ny tantara atao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny tahotra an'Andriamanitra akory dia tsy hoe matahotra an'Andriamanitra dia tsy sahy toetra eo amin'n'atrehan'Andriamanitra dia tsy sa ho eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy zay tahotra zay ny tiana resahana eto, tahaka ny hoe i Adama sy Eva rehefa nanota dia natahotra izy dia lasa nitsoaka, natahotra an'Andriamanitra. Tsy zay fahatahorana zay ny tiana tenenina, fa tahaka ny fahatahorana ny amin'ny nataon'i Josefa any amin'ny Genesis any sika mahita an'izay. I Josefa dia lehilahy natahotra an'Andriamanitra, zany tena natahotra an'Andriamanitra zany. Nakalain'olona Josefa, nakalain'ny rahalahy Josefa, nalasaky ny rahalahy tany anaty lavaka Josefa, namidy ny rahalahy Josefa, fa Josefa natahotra an'Andriamanitra. Ary rehefa natahotra an'Andriamanitra Josefa, Andriamanitra nitahy azy, Andriamanitra nomba azy, ary le tao anatin'izay tahotra an'Andriamanitra zay Josefa tsy nahay nakahala olona. Firifira milaza fa kristianina, zanak'Andriamanitra, nefa mbola misy fankahalana olona, mbola misy tsy fitiavana, mbola misy tsy fahaizana mamela heloka. Zany anie dia efa anisan'ny tsy fanajantsika an'Andriamanitra. Raha milaza kristianina sika, nefa sika miady an-trano, mifamaly, mifampialona, tsy mahay mamela heloka, tsy mahay mifamindra fo, milaza fa zanak'Andriamanitra. Nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, inona ny lazainy? Ray eo mamelany elony, fa tsy fantany izay ataony. Stefanina rehefa nitory ny filazantsara tamin'ny herin'ny fanamasina ka nitoraham-bato ary ho faty, dia hoy izy hoe ray eo mamelany elony, fa tsy fantany izay ataony. Zany ny fatahorana an'Andriamanitra, misy tahotra an'Andriamanitra, tsisy fankalana olona, tsisy fahatezerana, tsisy fahasosorana, tsisy lolo-po, tsisy tsy fahaizana, fa tsy famelan-keloka, fa manana famelan-keloka, manana tahotra an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana nefa dia mampalahelo milaza fa kristianina, nefa misy fiatsaram-belatsia, misy tsy fitiavana, misy tsy fifankahazahoana, misy lolo-po, misy tsy famelan-keloka. Fa eo maso nefa mody eo mifankaty, mifankahazo ihany. Zany dia tsy andovana ny fanjakan'Andriamanitra zany. Tsy andovana ny fanjakan'Andriamanitra zany. I Josefa nankahalain'ny rahalahiny, rehefa niona tamin'ny rahalahiny izy indray nanisoany rahalahiny. Ianareo ny hevitra n'izany ho ratsy izy, matsy ny rahalahiny, satria namidy ny rahalahiny izy, nankahalain'ny rahalahiny izy. Dia ireo ny hevitra n'izany ho ratsy izy, fa Andriamanitra ny hevitra n'izany ho soa. Zany hoe Josefa tena teo anatrehan'Andriamanitra daholo ny zavatra nataony, ary natahotra an'Andriamanitra izy. Natahotra an'Andriamanitra fantatra izy. Avy eo izy ny ampendreketina ny teo amin'ny firenena. Raha azo lazaina dia prime ministre mihitsy Josefa, ary maha-prime ministre azy dia ny andraikitra ny zavatra rehetrarehetra izy. Ary ny pampanompo any Josefa dia tena hoe nomeny fahefana tanteraka Josefa, fa ny vadiny ihany no hoe azakasiany, vadiny Potifara zany. Fa ivadiny Potifara nefa nanadaladala ny Josefa, ary te andry tamin'ny Josefa satria nanana bika sy nanana endrika Josefa. Fa inona ny lazain'i Josefa? Ataoko ahoana ny anao an'izao ratsy izao eo anatrehan'Andriamanitra. Josefa nanana fatahorana an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao tsika tsirairay avy milava mpanompon'Andriamanitra, aiza ho aiza ny tahotra an'Andriamanitra. Misy rahalahy izay miteny hoe nareo rehefa tetitetika anao ny ratsy dia mijery amin'ny akavanana tsisy mahita, mijery amin'ny akavia tsisy mahita, mijery anoloana tsisy mahita, mijery aoriana tsisy mahita, dia atao amin'izay ny atao. Fa adinao mijery an'ilay ao ambony, hitany daholo ny rehetrarehetra. Kolikoly ataonao io, io risoriso ataonao io, io fijangajangana ataonao io, fangalanam-badin'olona ataonao io zavatra rehetrarehetra maizimaizina io, nefa milaza kristianina ihany. Zay mahatonga an'Andriamanitra amiteny hoe raha ray aiza izay azako, raha tompo aiza izay tahotra. Tsy misy malahelo ny tompo, ary zany zavatra misy eto amin'ny firenentsika. Ity fireneny ity malaza ay amolona fa ny fo ny lavitra. Zany ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika. Rehefa avy anatona ozy izy dia manatona amolona fa ny fo ny lavitra. Vakisika ny Jeremia 12. Jeremia 12. Dia inona ny lazainy ato amin'ny Jeremia 12. Zao ny teneniny, Jeremia 12. Raha mifandahatra aminao aho, Jehova, dia ianao no marina. Nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao aho. Nahoana ary no ambinina ny lalany ratsy fanahy? Nahoana ny miadana ny mpiodina rehetra?
nambolenao izy ka dia mioro-paka, mitombo izy ka mamoa, manakaiky ianao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fony. Zany eto, manakaiky ianao amin'ny vavany izy, manalavitra anao amin'ny fony. Manalavitra an'Andriamanitra ianao nefa ianao ohatrany hoe hitanao hoe tsisy olana fiainanao, ary zay le tena fitaka. Hitanao hoe tsisy problema mandeha ny asa mandeha zao rehetrarehetra zao, milamina ny zavatra rehetrarehetra, dia mieritreritra ianao fa tahian'Andriamanitra, mieritreritra ianao fa ao amin'Andriamanitra, nefa fitaka be zay, tena fitaka be zay. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fanakaikezana an'Andriamanitra. Eto izy dia lazainy mihitsy hoe manakaiky an'Andriamanitra amin'ny molotra izy fa ny fony lavitra azy. Takizay ihany koa ny any amin'ny Isaia hoe fireneny ity manaja molony fa ny fony lavitra. Manakaiky an'Andriamanitra tsika amin'ny fanamiana, manakaiky an'Andriamanitra tsika amin'ny fomba fitafy amin'ny lazaiko mihitsy zany amin'ny natoko-pihira atao mitovy ny fanamiana, fanakaikezana an'Andriamanitra. Manakaiky an'Andriamanitra tsika amin'ny asa sosy amin'ny asa fanompona. Manakaiky an'Andriamanitra tsika rehefa alahady amin'ny adiny 4 na adiny 2 na tsy fantatro, imolotra ihany fa le fotsy ao, ny fahotana ao foana, fahotana ao foana, zava-poana daholo zany rehetrarehetra zany. Tsisy tahotra an'Andriamanitra. Fa rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao tsy miara amin'ny ray tsokombakomba amin'ny ratsy, hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Efesianina, aza amin'ny ray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa, fa leo mananatra an'izany. Ihany hoe tsisy ifandraisany mihitsy ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy, tsisy ifandraisany ny mazava sy ny maizina, tsisy ifandraisany ny Kristy Beliala. Izao tempolo fanamasina, rehefa an'Andriamanitra dia zato isan-jato an'Andriamanitra. Ary mila tahotra an'Andriamanitra. Ny olana eto amin'ny firenentsika anie dia zao hoe tsy fananana tahotra an'Andriamanitra. Lasa sasa malota, na any am-piangonana ary miaroaro amin'ny faratsiana. Izao tontolo zao miditra any am-fiangonana amin'ny fomba fitafy, fitafin'ny tanora, fomba fiakanjo ny tanora, ary ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra fivavahana tsy miteny an'izany rehetrarehetra zany. Aiza ny tahotra an'Andriamanitra? Tsy vita ny fandehanana am-piangonana sy ny fandehanana any amin'ny trano fivavahana io, fa ny fo mihitsy ny milovana hoe matahotra an'Andriamanitra. Isika mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny tenen'Andriamanitra eto amin'ity Malakia ty, satria ny teny mihitsy izy hoe ianareo mpanompon'Andriamanitra, ianareo mpisorona, manatona an'Andriamanitra nareo, biby mandringa no entinareo, biby rasy no entinareo, tsy ny zavatra tsara no entinareo. Taka zany ny zavatra misy miaroaro amin'izao tontolo zao. Ny fahotana tsy tenenina amin'ny olona mila ialana, fa indraindray volan'ny olona foana ny alaina, valopy misy vola ao am-piangonana efa rakotra efa imbalo, rakotra impito, rakotra mahita karazana rakotra rehetrarehetra zao. Fa le olona reraka tonga ny farany volana lany any ny volany. Ny zaza tsy voakarakara, ny vady tsy voakarakara, ny tokantrano tsy voakarakara, fa lasa hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny vola. Ny fony nefa lavitra an'Andriamanitra, ny fahotana tsy afaka ao aminy, ny tahotra an'Andriamanitra tsy ao aminy. Hanika reraka ny olona, hanika raha mba mitory ianao hoe diso zany, lazainy ianao indray manao fampianaran-diso, lasa ianao indray no miteniteny foana, nefa zany ny fahamarinana. Orona ny olona, zay ny filaza azy, alaina daholo vola rehetrarehetra io, fa tsy toriana aminao hoe mibeba ianao, mialahy ianao amin'ny fahotana. Ambarako aminao hoe ianao amin'ity androany ity mety mavesatra amin'izany ianao, mety hiaran'izany ianao hoe isaka ny farany volana dia reraka mihitsy ianao anao koty, fa ty vola rehetrarehetra ity mandeha amin'ny fivavahana daholy, ary tsy any amin'ny tokony hitondrana azy, tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra, ny tokantrano tsy voakarakara, ary ianao mavesatra, ny fahotanao tsy afaka, ny fahazaran-drasinao tsy afaka, ny fiainanao mbola ao anatin'ny fahalotona, milomano amin'ny fahalotona. Androany Jesosy anafaka anao, tahaka nandrany Jesosy ny mpianatra hoe ndana fa misy boriky ary tsy mbola nitengenan'olona, avoay izy, esory izy dia alao izy hialany, fa hitondra anao any Jerosalema. Androany ianao hitondra an Jesosy ho afaka amin'izany fangejan'ny olona miresaka vola sy asa fanompona zavatra manavesatra anao zany. Tsy zany ny maiky, fa fialana ny fahotana, fa natonana an Jesosy. Androany Jesosy mila anao, androany Jesosy maniraka hoany aminao, amahanao amin'izany gezan'ny religion zany, resaka fomba mpivavahana zany, resaka tokom-pinoana zany, resaka vola lava zany. Tsy zany ny filazantsara, fa ianao miaona amin'i Jesosy, manana fiadanana, manana fitsaharana, mahazo famelan-keloka, mahazo fiainana mandrakizay. Zany ny filazantsara zany, miavana amin'Andriamanitra ianao. Zany ny tahotra an'Andriamanitra ilainy zany. Ny tahotra an'Andriamanitra dia zany, fa tsy resaka tena miodina mihitsy ny filazantsara amin'izao fotoana, mivadika tanteraka mihitsy. Tsisy fianambarana fatahorana an'Andriamanitra, tsisy fanambarana fanajana an Jesosy,
fa resaka didy amanandraikitra didy mivola sy ny valopy reraka ny olona tsy tonga any am-piangonana ntsony izy nao raha mitory filazantsara zao dia itendra hoe ozy ny olona retonay le mpitory filazantsara aka vola indray reto zay tsy aka vola aminao na ny ariary azy tsy aka vola aminao zay na ny ariary azy tsy zany ny mamaky anay averiko ihany tsy resaka compte en banque anao mamaky anay tsy resaka fanananao mamaky anay tsy resaka tombam-panananao no ilainay tsy mitady an'izany zay karakarao ny vady aman-janakao karakarao ny ankohonanao karakarao ny fianakavianao fa ny tianay dia ny fonao iaona amin'i Jesosy ny tianay dia ianao hanana tahotra an'Andriamanitra hanana fanajana tanteraka an'Andriamanitra ary ny fiaonana amin'i Jesosy zany ny zava-dehibe zany ny zava-dehibe zany ary zany ny fiangonana matahotra an'Andriamanitra tia an'i Jesosy fa tsy voakezany lalàna sy voakezany vola sy ny fitadiavam-bola tahotra an'Andriamanitra hafa ihany koa dia ny tena hoe tsy fanekena ny fahotana tsy firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy Daniel lehilahy natahotra an'Andriamanitra zany tany Babilôna dia natao hoe rehefa tsy misy mahazo mivavaka afa-tsy amin'ny mpanjaka fi Daniel sy nanaiky an'izay intelo isan'andro izy dia mivavaka nandoalika nanalefa tany andavaky ny liona ary Daniel dia tsy nandahy izy fa nanaiky hatramin'ny farany hoe za indray na ho alefanao andavaky ny liona ary na ho vononao ary dia za hanompo an'Andriamanitra anaiky an'Andriamanitra firy amintsika manana tahotra an'Andriamanitra tahaka an'izany any Daniel zany na nefa hatramin'ny aina ary fa tsika miaroaro ny olana firenetsika ity tsy resaka olona manantsaintsika manana be da be misy ambony ary manam-pahalalana daholy eto amin'ny firenena mahay ny gasy misy miteny hoe gasy jiosy ny gasy mahay tsy olana tsy resaka fahaizana ny olana amintsika fa resaka tahotra an'Andriamanitra tsisy tahotra an'Andriamanitra tsisy fanajana an'Andriamanitra dia foana tsy lasa tsy mahay nininy lasa ao anatin'ny faharatsiana lasa ao anatin'ny fahantrano milaza fa mpanompon'Andriamanitra milaza fa mpitondra fivavahana milaza fa olon'Andriamanitra fa mbola misy firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy mbola misy kolokolo mbola misy alatra mbola misy faminambakana volana tokony ale ho alefa ho an'ny tokony ho izy ho avilivily daholy milaza fa kristianina daholy mila fivererana tanteraka amin'Andriamanitra tsika fatahorana an'Andriamanitra zany ny zava-dehibe tsy atoko mpivavahana tsy atoko mponona fa fatahorana tanteraka an'Andriamanitra rehefa ianao no matahotra an'Andriamanitra Andriamanitra momba anao tsy nohan'ny liona ne Daniel tany anavaky ny liona dia nikombona satria le tena liona ny tao dia liona ny fokony Joda Jesosy Kristy zany niaraka tamin'ny Daniel ary nikombava ny liona tao amin'ny lavaka satria le tena hitany hoe le mpanjaka ty tonga eto ty tsy nanan-kery intsony rehefa manana an Jesosy ianao manana ny hery ianao andresena ny fahotana tahaka izany Sadraka sy Mesaka sy Abednego natahotra an'Andriamanitra koa zany nasaina hoe rehefa hivavaka rehefa maneno ny mozika dia aoka ianareo enkohaka amin'ny lay sarivongana fa izy telo lasa nanaiky zay tsy enkohaka amin'io zany zay fa Andriamanitra navitra anay raha tsy navitra anay ary izy dia alao zay ho faty zany nitahotra an'Andriamanitra firy amintsika mpanompon'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra milaza kristianina manana tahotra an'Andriamanitra ka tsy aroaro amin'ny ratsy fa zany nataony Sadraka sy Mesaka sy Abednego rehefa niditra tao anaty afo misy lafaoro nampitombona impito izy nanipy azy indray ny may fa izy telo lahy tsy may satria nahoana lay Andriamanitra lay afo mandoro ny tao Andriamanitra hozy izy dia afo mandoro le afo tena afo any tao ary le afo modina rehatra natenany le afo fotsiny rehefa ao amin'Andriamanitra ianao mandeha amin'ny fahamarinana manana le afo ny fanamasina dia manana tahotra an'Andriamanitra ianao mandeha amin'ny hery ianao tsy ao anatin'ny fahotana ianao tsy ray tsy kombakomba amin'ny ratsy ianao nakahalanao ary zao rehetrarehetra zao zay araka amin'Andriamanitra zay araka amin'i Jesosy zany ny sitrapon'Andriamanitra manana tahotra an'Andriamanitra avelako ianao andinika rehefa aveo Isaia 1:10 fanahy an'Andriamanitra fanahy masina mila manana ny fanahy masina sika ananantsika tahotra an'Andriamanitra fanahy ny fahendrena fanahy ny fahazavan-tsaina fanahy ny fahiran-tsaina fanahy ny tahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa nateraka indray nanaiky an Jesosy dia tokony hanana an'izay fanahy masina manana fatahorana an'Andriamanitra zay ihany ny ananana fatahorana an'Andriamanitra dia fiaonana tanteraka amin'i Jesosy fa raha tsy miaona tanteraka amin'i Jesosy ianao fa fombafomba mpivavahana anao rahanao na olona anao rahanao na tokom-ponona ny rahanao dia mbola hosasahanota ihany ianao mbola hosasa hifangaroaro amin'izao tontolo zao zany ihany ianao mbola tsy atahotra hanota ianao fa rehefa miaona amin'i Jesosy ianao dia ozy ianao hoe za tsy hanaonao foana ntsony tsy sahako ntsony ny andehandeha zavatra tsisy antony sy teniteny zavatra tsisy dikany sy hanaonao zavatra tsisy antony sy hanao kolokolo sy laika sy ny fijangajangana sy ny fitaka sy ny rombaka rehetra rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao zany ny zava-dehibe olona tafahoana amin'i Jesosy dia olona vaovao raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy ho mpankatony teny eny ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen.